Iza dia mipeny antany ritso neny fa manenaka atsika ny tsy mba manana tranotrany olona rehetra satria zao nitiavan'i Jesosy atsika. aiza koa tena mba miangatra koa izany Jesosy izany. Ny olona rehetra manana trano daholo, tsika nefa sady tsy mba omeny trano tsy omeny sakafo raha tsy mandeha mangataka. Aza miteny an'izany sombonay koa hita Andry, misy antony daholo ny zavatra rehetra velan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika. Tena tiantsika izy dia manefy antsika. Tsy tiako izany ka sady tsisy trano tsisy sakafo mbola tsisy dada koa. Mitia oko izay ka mandana mangataka fa iny misy olona aingana sao dia mba miatra Andry iny. Eny marina fa mangataka tompoko. Ontsa loatra ny foko mandinika ny zanako. Fantatro fa tsy mendrika ho anao zao saingy tsy manan-tsafidy ahy taorian'ny andro anjakanay mianaka dia lasa mirenireny izay mangataka ny mba hivelomanay na izay trano isitriana azany dia tsisy tsy fantatro hoe iza ny fianakaviako ahoana ny lasako. taona vitsy talohan'izay fa aiza zany ahitaitra malalako malalanao fa iza ianao atray vadindriaka iza vadiko ahoana koa ianao aza tsy fantatro koriko tsy vadiko izany ianao eny karaha rymbendry raha tsy afantatra satria narary any Andry tsy natsiaro teny efa hoerinandro mahery Ndry vavy nivoaka ny hopitaly mihitsy any atsika izany ve fa narary inona tao amin'ny loataony aretindry dia tsy fantatra loatra satria za koa any tsy dokotera fa miverina miandalana eo any foana io fa aza mieritreritra be aloha tena mahaizina amiko izany tsy zava-patako mihitsy ka fa iza makalo ainy matory tsara miverina eo foana io rehefa sitrana tsara Ndry dia izao koa aza mivoaka ny trano mihitsy Ndry raha tsy miaraka amiko sao sanatria mantsy very any Ndriko eny ary atrano ve dada sineny mandrosy fahasalamanao zaho mivatana salama fa ny saina sy ny fo mikorotana tanteraka mbola tsisy vaovao mihitsy ve makasika ny vatsy mboly lasay zary zay zanako zay za ty mitady drato ny aretim-po mihitsy noho ny alaheloko an'ny zanako korazana eny samy malahelo any tsika fa mivavaka no andao atao be dia be fa mahagaga tokoa fa mba niova vetivety tao any fiainanareo George natao hoe fitahiana mba miresaka koa le rangahy io fa mivarotra tanindrazana re zay na midina ny anjaranay mba hivelomanay aty zay tsenina tsy mahafaka makany dia ny olona fotsiny no mitavana azy any fa nga zany azo atao fantatray fa tsy azo fa ratsy izany zay nga ohatra zao fa mbola nitsiposipositeny foana aleo aloha zany dia angatadalana rizany vady nantany vaovao makasika amin'ny vadiko fotsiny no antondiako taty hiezaka ihany angamba anao ny fikaroana rehetra eny ary omendalana se veloma daholo dada sineny veloma anaka ty ilainga rofon'le raha matoty Ndry hiten'ny ray ve hoe vidiny zanakao nazonan'ireo fa navita koa aleo tsika venona ny ray
fa zany hoe any moa no mahasambatra azy fa tsy le mahanitra mitrongo voahoman'iny. ray volana talohan'izay. Ato ihany ve dada Sineny a? Reko mihitsy zao no andrasana mandroso. Manahoana? Monsieur Nzaka moa? Izy indrindra miaraba madamo Vatsy. Salama tompoko. Mipetraha ianao fa misy resaka kely ifanaovantsika anaka. Resaka-inona? Tianreko ny aky Monsieur Nzaka io a. Ary tena vonona ny ampiadananao izy a. Jereo am'izao olona manana maizy azy. Profon'izany io fiara-mijanao tokotantsika io e. Fa adala ve nareo e? Olona manambady nge zah e? Ka tsy mampaninina azy io ny zany e. Tsy mampaninina? De tsy mampaninina nareo koa ny mivarojanaka? Mba mieritrereta ihany dada Sineny a. Zao ramose a, arak'le teninao teo hoe efa madama manambady ny dikan'izany. De atzao zay, tadiava mademoiselle mety aminao fa ianao hono manana maizy azy ane e. Tsy sarotra aminao zany. Velominareo ka? Sainy tsara ihany e. Ory Vatsy a, fa hoaizany re. Zao a, efa vonona ny vola be ho anareo. Iova ny fiainanareo fa ny fanekeny zanakareo no heriny. Aleo aloha zany de. Eny anaka, mahazo mandry voan'ny vato ianao. Aleo raha matroky rehefa tsy mety de atao apitaka. Andry, fa apitaka ahoana? Hitanao eo tsara. Aleo ikarakarako azy fa ny anjaranao a ataovy atongavany aty. Iny koa ve de mety ho akaty tsony e. Tezitra ne izy iny le teo iny e. Mitadava hevitra ianao e. Sa tsy tianakare zato izy. Teo boton'olona nasa lamban'olona ohatr'izao foana. Eny are. Aleo zay iresaka aminjaka aloha. De zay se no hevitra hitako a. Terena fotsiny zao. Tsy taitra ianao fa anjarako mikarakaran'izay e. Eny ary. Avy-tsy fotsiny ary efa hoe ho avy izy a. Ok, de efa homany le fandehany a. Efa ely iny vao makao e. Tsy taitra ianao. Zay ary fa de mifampiantso e. Ok ary. Raha iamandreny adalatsy. Ty vola loatra. Zanaka veranga dia amidy. Fa ho hitanao tsara koa aloha fa ataoko amin'ny fanaovana azy iny e. Ampiasaiko amin'le drogue maherindrindra mihitsy. Tonga de mampanadino ny lasany rehetra mihitsy. Alao ho very tadidy tanteraka any e. Inona foana ho mampalasa saina Andry e. Tato ato zay tena hitako hoe lasa saina be foana Andry. Tsisy ka. Aza mandainga Vatsy a. Fantatro tsara ny ianao e. Misy olana? Tahiry a, fantatra elahy moa fa tiako elahy. Ohatray, ahoana koa ary zany tenindry zany e. Tsy tindry ve za dia anaiky ifanao voady eny ambony altaritsika ka. Zay indrindra mantsy. Na mahantra azy ianao a, ianao foana ny tiako sy efa nekeko, ary ho anao a mandrakizay. Fa misy inona e. Ohatrany hafahafa zany misy zany fomba fitenindry zany. Misy zavatra fenindry io mihitsy ka. Zay fotsiny. Ory Vatsy a. Ay
ve neny? Manahoana ke? Manahoana neny? Tena mifona ke tamin'ilay omaly iny mariny. Tsara rehefa tsapanareo ny fahadisoanareo tsy mety mihitsy nge reny nataonareo reny mbola tsy nahita ray aman-dreny nanao andreny ratsinareo ka Kia efa hoe ivonana ho ahy. Mamela anao ahy Raha mamela Andry de ndao any trano. Eny ary Mandrosoa ke Manahoana tata? Tsara fa misaotra rehetra. Raho misakafo Ndry vao mody nahita vola kely mantsirainareo de mba nataony eny tsaratsara ny loky. Dia ahoana tahiry? Zany ve de olany atsoy fotsiny izy. Eny ary andeha hamonjy toalety vetivety ary aloha. Ary atsoy amin'izay ny zaka. Efa nataonao tao anatin'ny sakafo ve le fampatoriny? Ie. Fa misy inona no mifampibitsibitsika nareo? Mba midoka azy aho hoe mahay mahandro sakafo be ka le vadiko koa. Matsiro be le loka. Ie, tena tsara aloha Avesatra besa masoko izany. Oka aloha fa te atoro be ka. Ny zaka midira amin'izay. Aleo izy tonga de bataiko de hoetiko Iny le fanarana. Aleo tonga ny atrano vao ataoko le tsindrona troky. Misaotra misaotra Gaizany voly tena betsaka izany. Miova amin'ny fiainana ramatoa Dray. Za no mitantana azy voaka zava ny resaka. Efa zava ve ny vadiko? Zange sava fa le fitadiko ny tena mbola tsy mety miverina mihitsy. Na ny lasako aza tena tsisy fantatro fa maizina amiko. Iza moa le anarako teo? Vatsy hoeko. Aza miasa saina be amin'izany fa miverina miadana eo ihany io ry vatsy Ka tena tsy tiako ry... Ary iza ny anaranao teo? Iza moa? Aza vaty fa tsy tadidiko. Njaka re Ay, njaka marina. De za zany vatsy, de ianao njaka. Vady ny vatsy ianao de vatsy vady njaka. Ary aiza ny zanako vatsy sy njaka? Ohatra mitady ho vokely koa ny sainy ty mbola tsy niteraka tsika vatsy Sofa mbola tsy niteraka fa adiniko teo koa ny fisiany izany. Enjany ty marina. Inona foana ny an'lay? Tsy azoko mihitsy ilay ivezivezeny lava ty aminay aty. Manontany vaovao momba ambadiko ry zahay Tsisy vaovao momba ambadinao zany tsony. Adino ihany le tsy izy ataovy ohatrany tsy vadiny gatsony. Hafahafa nareo zany Zanakareo ange le tsy hita nefa nareo ty ohatrany tsy rototra zany akory. Tsy sesany lasainany amin'izany. Ny fiainanao re atao tsaratsara ry tahiry de mba soloa ihany amin'izay ny kiapa-goky. Omendala ny lafa mbola be ny ataonay. Ny fiainanay nge le tsy ohatrany taloha tsony.
tsy manam-potoana olaniana amin'ny olona tsisy fotony mihitsy zay ka. Ay ve velomarina reo zare zay vatiko zay apetraka ao ampiaratananao Jesosy. Tsy hitako mihitsy izay atao. Polisiko moa toa tsy mahita mangirana mihitsy. Reraka ihany a Jesosy. Kely ny heriko. Fonjeo fa manantena famonjenao efa taizany sy tongako nefa dia tsy nahita mangirana mihitsy vatsy ay zare enao modiry fa malahelo anao ty vadinao mahantra Voviana ve mivita mary asika dia zao sahady ny sedra miadady amintsika. Tadidiko ilay resan'ny vatsy farany iny. Efa nandindona azy ve? Ory vatsy zao ve dia mbola matory ihany nga ianao marary? Hita fa marariko. Ianao ve manatsafy? Tsy marary zany ianao aza kolokoloana amin'izany ho any saina. Ka za tena leo be ka. Sady mahagaga koa maninona ary tsika ny tsy mandeha dokotera mihitsy sady tsy mihinana fanafody. Efa hoe miverina ho azy eo io. Ianao ve tsy mahiteny gasy Amin'ny fomba ahoana raha tsy fanafody sy fitsaboana no atao? Leo be anao ty mihitsy ka. Sa inona mihitsy ny tianao ataoko Fa inona koa zao matezitra anao amin'izany? Ka zany dia tsy atezitra. Efa manao zay afako mihitsy nefa mbola omena ho tsiny isan'andro eto. Taiza koa zao na metsiny anao teo? Fa iverinao fa hoe tsy mitsabo anao ako. Tsy fanomezan-tsiny indray ve zany aminao? Mba miteny fotsiny ary azafady ary. Ary aza verina amiko tsony zany fa tena tsy tiako marina Hafa ihany reny le fiainana misy vola. Nandeha natakalo zanaka aiza ve? Sa ianao tsy mba enjehan'ny eritreritra ao rangaty? Nga iny amin'le ramatoty zazakely. Masoa azy zany. Raha hoe zazakely voamena vavy izy dia namidy, dia marina ny anao. Na izany azy za rangaty lasa manamelo-tena mihitsy manenjika ny eritreritro. Tsy mahita tory Ravalomanana. Ny anao zany adalana rofona amin'ny sobika. Zany aviko tsy atoriana. Za aloha matory tsara mihitsy fa voky ny kibo Tsy mieritreritra ohatran'ny taloha hinona indray zao narapaka sy atokona rapiso. Aiza indray no ahita Ianao zany rangaty no antsoina hoe materitreritra aminy. Hatraminakany le nizaka-njakiny zanatsika teto aneka dia tsy mbola nandrenesam-baovao mihitsy izy. Adsoina azy mandeha ny telefona. Ngamba mety efa nisolo nimero mihitsy izy. Tsy fantatro hoe inona loatra no antony. Dia hiakatra amin'izany eo ny tension ka ataovy tsara Ianao ve dia mba milamin-tsaina amin'izany rajery Zao mba zanatry olony ratsy arinika ny vonoany ihany ny zanatsika. Fa maninona koa zao raha mba tsy misaina zavatra ohatr'izany foana Raha za zao dia ny ao an-tsaiko dia ny hoe mbola variana mankafy vola tantely izy roa dia tsy te ho elingeleniny. Dia miaika anao aka. Raha izany tokoa moa anenina. So mba afaka lazainao aho momba dia ny fianakaviako sy ny sisa. Ohatra hoe aiza misy an zareo dia firy mianadahy zay. Tsy haiko izay fantatra momba. Vatiko ve moa ianao dia tsy afantatra an'izany?
Tena aza mandrepirepy mihitsy ry vatsy a. Mba olona manan-katao anie za e. Tsy azoko mihitsy koa ianao ka. Ianao izany dia tsy mba afaka hanampy ahy mihitsy. Ka nahanampy anao azy anga ampiverina amin'ny fitadidianao zany e. Fantatro izany e. Fa mba fantatro fotsiny hoe izao izany no mombako. Izany ve dia sarotra be? Lety. Vata rangano dadanareo sy mamanareo a. Dia dadanareo lehilahy dia mamanareo vehivavy. Zay. Lasa monjy ny asako. Mahasosotra. Misaotra hoe Andray. Ngarotro ny mba miatrena ny lehilahy. Ahoana dada? Hoadrairy le ty. To mandro be ny mba mameno miarona. Nefa jereva ngenana sy rove. Isaorana ny tompo izay rehetra tolony rery dada. Ianao koranga ty ndande. Ohatra mbola manitikitika ny saiko ihany ary dada sy neny nampiova vetivety ny fiainanareo tao a. Natao mobile sy tia hanananareo ko. Sa zay natao hoe miracle. Voilà. Efa hain'la tsara. Ny olona le ty miketrika fa tsy midorororotra ny lahy. Aiza mivadiny lanitra nge. Rehefa tsy velon'ny lahy izy, tsy taze mahavelon'azy ve izy. Sady aleo retsika tsy mifampiantsoantso ny dada sy nentsony. Vatsy nampitambatra tsika raha teo mody efa tsy eo tsony. Ok aloha fa misy tsy mazavy. Arak'izany fomba fiteninao zany ange dia hitanareo ihany misy mivadiko fa afeninareo afotsiny tsotra zao ya. Aiza izy? Aiza ry le tiana ahitana ian'izany a? Andao rabatro ty ange a? Afaka. Misy zavatra feniny ireny misy. Dia inona nefa? Ampio atompo mba ho hitako izay vadiko izay. Andeha mba hivoaka kely ihany aka. Aiza koa dia hoe tsy mahazo mivoaka ato mihitsy. Nefa nizaka isaka izay tenenina dia milaza fa tsisy fotoana iarahana amiko foana. Maninona tokoa mamora mba mivavaka e. Jesosy no angatahako amerina ny fitadidiako. Tena tsy tiako izao ka. Alako ny fiainako. Tompo, mino aho fa hainao ny zavatra rehetra. Mba havereny ireny fitadidiako e. Ako mba ho tsaroako ny lasako fa tena mijaly a. Ianao le antokana fanantenako. Ianao no antenaiko hamonjy ahy tompo. Amen. Ary aloha hidina le trano dia andeha ka. Dia ahoana nefa mora tsy tadidiko ny lalana miverina. Ao aloha jerevana tsara. Sofa milaza tsy mody eo njaka androany. Alao mandefa tsisa tahorany. Papasingamongy fa manontany amin'ny foana hoe voavina ihany hono elahy no any an-tranonay e. Ho avy any foana kiza fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Avelohany aloha izany fa nidrivotra ny masina ankafizina tsara. Atokako Andry ny fotoanako androany a. Eny ariko. Za ve moa tsy miandry foana. Maninona ary ny tsy santatra ny hitako voalohany talohan'ny vatsy. Zaho tena hita ny tena tiako ihany nefa tena navita nanao ny foana mihitsy. Nandoha vola be tamin'ny olona tsy tia akory. Ary tsy ho tia mandrakizay mihitsy a. Dia inona re no ataoko e? Ohatra ny nanao iraira ihany a. Raha fantatry santatra ngambany hoe misy vehivavy ato an-tranoko ao. Asa fotsiny. Nefa santatra nefa tena tiako sady tena tia. Eo, to lasa saina be. Sa makafy ranomasina? Eko, makafy e.
ay ve ka ty amin'ny faritra izany ty misy anay ty misy ranomasina ohatray tena enjana koa izany tiako ery izany rivo-dranomasina izany aleo aloha anararoatra kely aka rivo-dranomasina izay vao modika sao dia tokony ody amin'izay tsika sa ila tsy be asa kalo mindry fa tsika ange patron afaka manao izay tiana atao izany moa izy io fa tsy mizaka ve tsy miaraka amin'itsy vehivavy ito izany tena izy io aika mampirafy ahy io raso fa atonoko eny za letso no navea mba ho ary sakafo na za koa azany eny nao ne sady efa atoandro be ny andro jaka vatsy aty ianao kay aty aza mifampisitositona ka marary nge izany fa iza no miteny aminao hoe mivoa aty satria amin'izay aho tsy mahita ny adalanao tsisy idiranao izany lasa ianao mody any endraso eo aho fa izy olona mipetraka ao an-trano aky io somary adaladala izay izy very tadidy andeha anatitra azy vetivety aloha za sory izay marina njaka marina izany tsy tandria amin'izao pozina izao ve vehivavy lehibe io izy volony aza zara fa mioko izay aloha ndanary izy atery fa sao maninona ty afaka indray ala tamin'iny ranjaka io aloha ataoko mahita io aleo ho tonga any an-trano any ndao ay ary ianao fa maninona raha ny atosikao naratra mihitsy ny lohalika maty sahazanao zay vehivavy mafilo mihitsy raha ianao vonoka eo anao androany ay mifona anjaka fa inona nefa ny tsy amelanao ahy ivoaka eny efa fantatro ihany satria mampirafy ahy ianao sa tsy izany tsy ao anao izany manoherany ny teniko anaovako anao tsara ataovy izay ataonao fa za tsy maintsy mivoaka sy gadra akory mety izay koa no ampiverina aingana amin'ny fitadidiako inona ianao vitanao ve toero ana hitanao azy toero ane atery mody any amin'ny ray aman-dreny koa rangaha rehefa tsy tianao zareo ihany izao no afaka mikarakara tsara adala inona izany le mampime anao amin'izany taolana ho any ny fe naniova be njaka lasa mampirafy ahy izy lasa mikasy tanana ohatra ny hoe mpiasany izany njaka inona fa inona kay ny anton'izao fiovanao izao ny olombelona raha matoty mora miova ka za nge efa miteny aminao fa raha manahirana anao azy za raha tsy tianao dia atero any amin'ny ray aman-dreniko ateriko any am-pasana ateriko any ianao raha zay ny ilainao fa mifasana ahoana efa maty ry zareo ka afaka mpanaraiko azy ihany ianao raha ohatra ka zay ny tediavinao Andry mangina rangafa tsisy maty akory ato lasa sakafo karakaraina fa noana ane le olona misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ka inona foana ary ny santatra lazao amin'ny marina izao iny vehivavy iny izay indray ianao fa tsy efa nresahako aminao ve zany ka aza hodikodina va tonga dia tsory mpiasako aky iny zay ve ok dia raha mpiasanao ary iny dia tany anamarina an'izany mba aza mila vanina ohatrin'io moa izay fotsiny mba hahafahako mino anao eny ary fa aleo raha ampitso ok zao
isy olona ho avy eo raha ampitso. Olona iza? Ahoanao inona izany e? Dia izao rehefa manontany izy dia lazao fa mpanampy ianao no ato. Orin-jaka, vadinao ane? Izay fotsiny e. Rehefa tsy anaiky ianao dia afatotra ao amin'ny efitranao sady ho tapenako ny vavanao. Tena tsy nampoiziko izao ka. Dia vitanao izany? Ka anaiky sa tsy e? Tsy tanana andrangotra moa ty tsy tongatra itsipakako. Manaiky fotsiny dia milamina tsika e. Eny e, izay izany. Mandroso aky santatra. Misaotra? Wae, tsara be kosa ato amin'ny lazany. Aizako e. Hitako. So fa misy amin'ny vatsim-ba mikarakaraty fa raha tsy izany angamba ny tena tsisy zava-bitako e. Mahay mikarakara kosa izy raha izaniko. Izay aloha e. Na somary misy fahavoazana kely aza ny sainiko. Fa inona izany no tena nahazo azy e? Tena tsy haiko akia. Fa izay no nahatonga azy niasa tato amiko satria ny fianakaviany aza anie tsy fantany e. Dia mba mangoraka azy dia ndraisiko izy hiasako. Andray, tsara be izany ataony lazany. Ny toetran'olona ohatr'izany mihitsy no tena tiako. Izany e? Raha mba fantatrao mantsy Hoe, vokisako resaka eto fotsiny ry. Vatsy vatsy ô. Ahoana tompoko? Manahoana tompoko? Manahoana ry? Roso zavatra tiany vahiny e. Eny tompoko. Nefa tena tsara tarehy kely Ndry mampalahelo izy e. Izay mihitsy ny nambaba tamiko. Nefa taloha izany fa tsy izao intsony. Efa lasanao ny foko ankehitriny. Fa inona malasa sainanao? Tsisy ka, tsisy. Andray ron-jaka, dia vitanao ny vadika tamiko. Tena hoe fanitsaka tsahany. Tsisy tahotra sy henatra tsony. Mafy izao ka. Tompo, matoky ianao fa tsy hamela n'ity mpanomponao hiady irery ianao. Raha mba fantatro mantsy ny lasako Eny fa na dia tamingakavana ray aza. Tsy mipetraka tatsony fa aleoko nandeha. Saingy indrisy. Tsy afa manoatra. Mino anefa fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy mamaly vavaka ny tompo e. Matoky aza satria izy irery no iankinako ary azoko antoka fa manomana izay tsara lavitra ho Na dia izany hoe tamin'ny mariazy naisin-jaka izany aza ka tsisy tadidiko e. Nefa matetika ireny andro miavaka ireny eo amin'ny fiainan'ny olona mba tadidy ihany. Na dia samy indray miserana aza tsisy e. Vatsy adiny firy ela be ane ianao e. Ianao koa, aza dodosana izy. Ka tsy tiako mihitsy ny ale midorororo ohatrin'io e. Mba masika ka. Avy tompoko. Asa inona ary ny ataonao adiny 100 ao? Azafady tompoko. Merci rangara vatsy Ainao tsara mihitsy le filma. Rehefa voatery ve moa afaka hanoatra e. Fa maninona ho anjaka no ataonao ohatran'izao Inona ny raha tsy nataoko anao e. Lasa ny asa atao e. Fa maninona nefa izaho raha verina any amin'ny havako ary efa tsy tianao. Any koa ne izaho mba afaka mitsabo ary zareo e. Ka satria ane ianao efa voavidiko vola e. Maninona? Tsy azoko. Aza vao kely hoe. Fa tsy malala teny gasy ve le raha matokely ty e. Nde ny asanao atao? Sa mitady dariko ianao? Misaotra ny tompo fa nahita asa sady mba tena mety ny karama. Tena faly
raha mba teo mantsy vatsy tena ny ara-palitampo izy. Aiza re izay vadiko izay ry tompo hoe efa mba tena nizaka ny alanenina ihany fa tsy nahitam-boka mihitsy. Apetraka eo am-pelatananao Jesoa, matoky anao fa ianao mahita an'izay misy an'izay vadiko izay. Zaho olombelona ihany ka fony fisaina. Fa maninona ary ty kiboko ty lasa ngeza be? Sa ve be voka? Tena mety izay ngambaka. Vatsy a. Way, njaka, misy ilana ho anga? Ahoana io? Io izy ioko, be voka angamba. Fa be voka ahoana? Efa io hitanao ioko. Marina io raha tsy kibo efa ho 5 volana. Nefa ary tsika izay 3 volana niaraka. Ahoana? Atray, ny teniny tsy nanontaniana koa. Marina mafy raha tsy zanaka lehibahandiny io. Tsy azoko mihitsy izany. Tena hoe misy tsy mazava amiko e. 3 volana ahoana izay niaraka? Dia zanak'iza izany ty akiboko ty? Tsy voaterina ho azo avokoa ny zavatra rehetra e. Lasa aloha amanjiny asako a. Mila sakafo masaka rehefa miverina eo ry vatsy a. Njaka, mba hazavao moa e. Lasa ihany izy. Fa ahoana ary e? Inona ny tena marina momba? Ampio atompo. Iza ary a? Korotana be mihitsy izany ny saiko ka. Mila anao a Jesoa. Aiza ny aty ô? Mademoiselle Santatra, Manao Andry? manahoana ianao? Tsy atonge njaka e. Lasa niasa izy. Ka tsy fantatrao izany? Fantatra ka. Fa saingy siso ny dadaviko fa Andry. Za? Fa za ahoana? Ka te hiresaka amindry a? Fa misy inona tompoko? Tsy sinona akory ka. Ary aiza matahotra be ohatran'io e. Fa afaka mandroso aloha ve? Way, azafady. Mandroso. Mihaino anao ary e. Efa vita daholo aloha ve ny raharaha Andry e? Ie, efa milamindamina ka. Te hanampy Andrika iza. Mampalahelo an'Andry. Zany ve? Oay e. Misaotra ny tompo fa namaly vavaka izy. Zany mihitsy izao ny tadiaviko. Tena mikorontana ny saiko mademoiselle Santatra e. Tsy hoe Santatra fotsiny dia ampy e. Tsy maninona? Ay ve ianao tsotra be ohatr'izany e. Za tena tia be manampy ny hafa. Sady za nge kristianina e. Kristianina? Ay ve? Tandremo Santatra so voasary ny saritavany fahatsoranao a. Angata fa endrena amin'ny tompo. Fa inona ny tianao lazaina? Tsy te-teny betsaka e. Eny e, avelao azy zany fa ndao tia mahazo Andry ity no resahantsika e. Efa ela ve Andry tsy natadidiny lasa Andry io? Tena tsy fantatro ane izany re. Tokoa moa. Za koa tia. Misy anadahako dokotera izay a. Efa andresahako izy dia hoentiko any ianao tsaboana. Zany? Tena misaotra. Efa mba mitsabo Andry ve njaka? Tsy mbola ka. Fa maninona kosa? Ao fa entintsika mbavaka e. Tsy maintsy sitra Andry. Misaotra Santatra. Raha makotia mba aza dia mirobaroba ohatran'io tsony fa efa miamanify angeny volao e. Ka rehefa misy ane dia aleo manara-po e. Ny andio aloha ny banjinina. Eny ary manarana fo tsara mihitsy. Fianao koa ane tokony mba mitaditady asa ihany rangaty e.
to mandany fotsiny mifantatritsika fa tsy mba mampiditra mihitsy. Reraka be amin'izany a, zany eka tokony efa misotro ronono e. Ndeha hisotro ronono mitapon-drano eo enao raha lany eo reo volo reo. Zaho akambe amin'izany asa zany, maninona raha amidy le tomobile. Dia nandray kosa no izy tiliavana eraky ny tanàny, sady davinao tsy azo devantsony a. Bisikileta ny vidiana dia eo amin'ny devant ihany ianao e. Le rangaty marina mangina teo. Jaka, on tokoa, inona mba efa nataonao an'io vatsy io e? Inona hoana fa tsy azoko? Fitsaboana re a, io ve dia jerijerena amin'izao fotsiny? Efa zao mihitsy izy. Zary santatra tsy andany vola amin'izany mpiasa zany a. Tsy mety zany Jaka, olombelona toa anao ihany koa ane izy e, mananjo tsaboana. Tsy manina fa hoe tsaboaka azy rehefa tsy anao ianao e, entoka any amin'ilay anadahako dokotera izy. Aoka amin'izao any fa ianao indray ve ny sahirana amin'izany e? Tsisy tokony manahirana izany Jaka. Aleo amin'izao a. Aleo fa ho tsaboaka izy santatra. Mahay be nge izay zokiko izay e, fa zany hoe any an-tanahy izy no miasa. Aleo fa efa misy dokotera hitondrako azy aty e. Ianao koa tsy azoko mihitsy. Aty ianao aika. Kay, fa ianao ve abdala ny Jaka? Maninona azy tominao amin'ny voloko? Inona indray moa ny pitsopetsonanao any amin'ny santatra any? Fa mipetsopetsona hoany, zanga ny teny hoe vadinao? Zany ianao hoe ho tsabony zany ko inona indray? Ka izy no teny any zaniko. Fa maninona nefe, rehefa tsy anao ianao, zara aza mba misy azy mandray andraikitra. Mitady amiko mihitsy ianao a? Tsy azoko mihitsy ianao ka. Inona amin'izany zany le mampiakatra foanao? Fa ty tontolo ty dia diavinao hipetraka any amin'ny tarehinao. Mifolaka. Lasa mandeha amin'ny fa sao dia maratra keo a. Izay tsika raha matoty voatena hoe very tanteraka, tapaka sikikiny. Dia enina natao fa nanisaniko hoanina aza ne ato tsisy tsony. Amin'ny rangazy azo amidy ato a, naren'akanjo eny akoditsao reny azy. Dia tedaviny le rangaty boridana zany. Ka le kakana mihirahira be sy manao palombolava ato anatiko atoko, zay le tena olana. Raha le tomabila amin'izay no amidy. Eny tokoa, tay ranga, zao ihany dia ho seraiko e. Dada, hoadray, le tahiry, sainga tsy fantatro le selahy. Tô iova be, fa ahoany, inona niketrika? Fahasoavan'Andriamanitra ry dada ny natosao Bo marina hoe, fa ho aiza aloha dady ty e? Tapaka sy namana se dia mitady zay mahasoa. Fa ho? Misy olana nga? Mandalo krizy ny tokantranonay sy rarove, dia atsipikely any aloha ty vaminy ty. Zany, za zao tena mitady tomobilina mihitsy fa aleo vidiko ary. Aiza se no anana se vola, tsy manao trosa. Tsy anaovako trosa aminao mantsy dia niarovako ny fihavanana tsorava. Tsisy trosa zany eo ry dada. Fa banky taiza hono zany no vakin'lahy io e. Tsisy namankibanky zany ry dada. Nga dia hoe zany foana raha manambola e. Ka mahagagako. Ndao karakaraina izay azo atao e.
zany niary miboby le tomobily efa lasany any efa milamina daholo ny zavatra rehetra ary to vetivety kely ringiarainy ty nisy samaritana tsara fanahy izany ray zao zany tena zay ara-matoty voaminy hoe misy ny mirakla le rangaty ko marina tsy zay lazaina ny lazaina tahiry ene nividy azy tahiry izy fa malala tahiry firy akoatra ny tahiry ravinanty moa ianao io mba aza mampiresaka ko ohatray zaza saika tsy nino fa tafa be le dalako raha ianao mahita azy any tsy fantatra ao tsony zaza ne saika tsy nafantatra azy fa henao nga ahoana de le tahiry ve zany no nividy an'le tomobile efa hoe io entoko fa ahoana hony rangaty no nampiovany fiainany vetivety teo zao fahasoavan'Andriamanitra zao foana no irairainiko o rangavo andao averina mikiala vatsy le raha matoty ve misy vokely aiza nahitanao amvatsy ary raha tsy raha-dala koa ndrakako satria efa laninao ve ny volany dia hoe alainao indray ny zanaka na za tsy aza ve dia anaky an'izany ka nitsika ne raha jery zay manam-bola ihany aza mirediredy eo zareo azy tsy hita maty tsy hita velonako hatramin'ny alany teto amintsika tsy nandrenesam-peo tsony de gagy ianao fa hoaisintsika fa hoaiza ho atsika tsy fa io hitanao io ve efa tonga ty Antananarivo tsika io zao fa anao inona ty mialatsina aminao aloha raha vatsy tsy maintsy tsy ataoko zao sao ianao no animba ny fifankatiavana isantatreko sady holozany azo ara sanatrika sitrany io ianao aleoko zao dia efa misoroka zaka ianao ne zany resahako zany mandeha aloha ianao mividy etsy amin'ny mpivarotra etsy etsy ampita etsy angana fa mangetahita be aiza ny vola ary ty baibay retsy Wai, nzaka fa hoaiza ary ianao tena ariny atya zany verena nzaka Re olona nariny vatiko fonjewa madama pavonjere nariny vatiko tompo inona ary ny ataoko aiza no alehako ny andro ty efa ho alina fonjewa Jesoa nzaka fa inona reny mahatonga anao ahoatran'izao inona ny ratsy nataoko taminao fa maninona nataonao ohatran'izao maninona fantatro tsara ny olako na zay havako sy ny momba aza tsy fantatro akory sa ianao ka tena sa tsy mba matahotra ny fitsaran'Andriamanitra eny zakaiko fa anjarako lanjaiko fa azo fijaliana ho mino fa tompo tsy amela hiady rery inona moa zany fa dia manampy izany 400 aty tsisy azo atao afa-tsy zaiko zany efa ty akanjo ty akoditro ihany mba misy niala tany mazenga koa akanjo manify ny nanaovana fa hoe mafana nefa kay aty mahamiry firy be marina raha ho zakako zany atsika zany za efa zatra tany amin'ny tany mafana mafy zao ka le raha matoty ve tsy efa tenenina hoe aza mirobarobe zao lansady le vidin'le tomobile ianao no mirobaroba za isan'andro ianao magavola foana ilokana
ka niany ampitomboko e. Ny ako ampitomboko ny atavezako e. Aizany ianao zay mitombo eo. Sy ny kely teo ampelantananao ndray aizany rehetra. Ka mbola tsy ambinako, mbola ho avy ny anjaranao. Aiza tsony, ny vola aiza tsy misy tsony na ny kely aiza. Aiza ndray zao tsika ny ahita. Marina mafy raha tsy hiverina nasalamban'olona ndray Sady netanaty trano tsisy azo atsipotsony. Za mahita hevitra raha matotia. Inona ndray, zany ve tsy hevi-jaza? Tena hevitra razoko misy volombavy zany. Ay zarinareo zany. Io mifanasoaso ihany angeny mavoanareo e. Kala zao are. Ndao any amin'ny ravinanto e. De iangaviny le dala de mba hipetraka antsika. Bandy mandamina be izy sady bivavaka be mihitsy. Mino afa-tsy-andany zany izy. Zay nge ny teniko aminao hoe manao hevin-jaza. Reny ve ny fanambanena nataontsika azy tamin'izy tsy afaka kozongy arainy tafa dia anaiko hoe anaovantsika parasy lafriky. Andramana aloha matotia. Tsy mety zany e. Ny vadiny aza efa natokalotsika vola mora laniko. Mety valo nataontsika daholo zao ringa araigna. Za alona ny banjina ny masoniny ray mandeha aza tsy ho vitako. Maika fa ho isan'andro. Mandany ianao raha tsy matahotra an'izay an'ny eritreritra. Ny an'le raha matotia koa zany. Tsy hitako ihany zay anaovana azy. Mba misaina aloha vao manao zavatra rangaty. Fataiza ianao? Zaho malo nijeranao tato dia tsy nahitanao mihitsy. Ka mbola nisy naliako akia. Ary vatsy, aiza? Efa lasa iny e. Zay koa ne manahirana ato e. Fa lasa aiza? Olona marary tsy malala izay avany akory nge iny e. Andeha aiza izy aminao? Ndry koa zany taitaitra betsy. Tsy mba mihaino izay fanazavako akory. Eny ary, miainanao ary Ka nisy havany sendra ny fanena tamiko anie. Fantatra le olona tsara izy. Zany? Sendra manao vakansa taty le olona dia nifanendry zareo. Dia nangataka anaraka an'le olona izy dia nalefako soma tsara. Kosaka, tsara kosa anie zany e. Tia lainga be ako e. Mahery aloha ela ranjaka. Tena tsy lany lainga mihitsy. Asa mbola ho lany ihany ve izy io ndray andro any sa anakory marina e? Tena malahelo amin'ny vatsy Zany efa saika mba hoe karakara sy tsabo azy. Aza malahelo akia. Efa afaka ny adidindry e. Santatra, rovina ihany antsika vao mba hiroso amin'ny rahantsika. Aleo aloha mba ifampizaha toetra kely tsy mahamaika izany. Ndry ety koa tsy azoko mihitsy. Tamin'ny voalohany ndry maika sy dodiny ery. Dia noho ny vonona indray dia hoe tsy rototra. Fa inona mihitsy ny tena mampondry ity ry Santatra. Sao dia efa maty sy levina zany fitiavandry izany. Inona koa ary zany lazainao zany e? Tiako fotsiny mba hoe ho vita tsara ny fianarako vao miroso amin'izany tsika. Indray ariko. Indrasako foana na dia mandra-pahanditra aza. Aiza koa e. Sady izay tiako ne hono ka mahandry. Za dia mihitsy ve ny maloto vitana sa ahoana e? Toy izay olona tiako dia ohatrany hoe mampifilafily izany daholo. Ireny izao tamin'ny vatsy raha tsy novidiana vola tamin'ny ray aman-dreny nisy tsy nety. Dia nalaina keriny fotsiny tsotro izao. Izao koa ity Santatra ohatra ny lasa mahakely fanantenana izany. Lasa tsy rototra amin'ny raharahana mihitsy izy. Fa ahoana mihitsy e? Inona daholo ary ny anton'izao? Sa tody nataoko tamin'ny vatsy ve sanatria? Za koa tena diso mihitsy nanao andreny.
Tsy tokony nariko izy fa tokony naveriko tany amin'ny ray aman-dreniny tany. Netiny atezerana koa ohatra ny nanenina indray tamin'ireny volabe nomeko ampivarotsa anankiireny vola tokony havitako zavatra dia afafafy fotsiny amin'ny olona tsy ahoana tsy ahoana. Efa vita izany izay hitazomana ny santatra izao no tokony atao. Ary sao dia mba mampirafy aho kosa ary santatra. Tsy mihina an'izany tsy mahavita an'izany izy. Ny fianarany nefa mbola hoviana vao vita. Ahoana ravinato malala? Nga moa za vinatona aloha ndraika. Tsy ianao ihany moa no niteny tamiko hoe aza miantso adady izany tsony. Ifonana rangahy, ao fa voninantoko mandrakizay ngaye. Tena maina be nge rangahy. Na nandraimbava aza tsy misy ao an-tanànao. Tsisy atokony. Mangatsiaka be ny volany. Mba omeo kely any aloha dada tahiry. Zaho ary omeko ianao fa laza ho alo hoe aiza ny misy mivady. Tonga dia omeko anao reto vola mangamanga PDB reto. Kay, hoadrelike. Ka hoana? Ka tsy hitako ane izay misy azy. Dia tsy ho hitanao koa izany reto vola be retoko. Ao aprimiko. Omeo rangahy, inona ary ty mampifilafily ty? Ka laza ho ary ny mariny. Ka na izay aza tsy mahita an'izay misy azy angeta izy. Dia veloma izany ianao. Rafinanto endraso aloha aiza le vola mangamanga be teo inona ary ty? Rehefa vonina hiteny ianao dia omeko Mangovotry ny anoananao izany. Indrisy. Zao tokoa ve le hoe nitody tsy misy fa ny atao no miveriny na nienao ka. Zaho raha navelana ambady malalaka ny tahirika lavatsy mba nisy zanaka nanoana. Zao zany le hoe matika ny kely to amalina. Ny volana efa toa nandalo sy ny serana ihany. Nakaiza ny tateliko teto. Mama, manao inona ety amoron-dalana ety ianao? Mijerijery zao misy poketran'olona misy goka dia mba misy vola latsaka. Aza mampimery mama. Mba omeo kely ihany aloha anaka fa tena nono mama. Dadako nge ka nangataka tamiko tena fetsila mihitsy le rangahy eny raha izany. Zao omeko ianao fa zao aloha lazao aho hoe nataonareo aizy vatsy. Sy nataona eza sy aiza ka. Veloma ianao vefa zatra nona koa zay Hafa ray mihitsy ny ao ambadika ny tsy fahitana ambadiko Le jery avy ianao aty. Mifanaja kely tsika. Tsy zaza kely ohatran'ny bebe anareo akory. Tsy ahoako lehilahy ty tena. Ianao nahazo tany amin'ny tahiry fa afenina dia mody tsy miteny avelanao foaty ny anoanana eto fotsiny Nahazo inony? Le raha matoty ve fa adala ny anoanany? Tahiry mihitsy no niteny tamiko fa vao avy nangataka taminy ianao io. Nampiterainy vola fotsiny raha matoty fa tsy nomeny asainy manoro ny misy any vatsony. Aiza nahitako an'izany? Kienao io mihitsy ny tena fositra Aza mifametiny kely tsika. Zavatra ny rananao zany. Ka tsy nahalala n'le nizaka iny velively raha tsy ianao Zao aty todininy ataoko. Tena milovoaty ny anoanana mihitsy.
raha mba teo mantsika lavatsy rehefa mitaraina dia mba omeny ihanina dia rony rato ividianana mofogasy azy tena tsy vitako tsonika aleo misarako izay mihitsy koa no mety sady tsika tena tsy mifanambina aleo zaraina ny rano fa ny ahy midiko dia andahanao 400 zaho ambony dia enao ato ambany tsy maninony dia amin'izay koa afaka manao izay tiako atao ataoko amin'izay tiako ny trango ato ambany ianao zany any ambony na amidinao azy any ianao tsy maninona mihitsy fa ny any ato ambany arodako satria izay ny tiako maninona misaotra ny tompo fa teraka soamantsara ihany ana dia mafimafy kely aza ny atrehako an'izany sofa mba mahay mifanampy ihany ny 400 tiana dia samy mahanitra azako tafita ihany teraka vavy kely mitiano ataoko anarany na dia tsy tiana aza dia ataoko mitiany zanako ampianariko ity foana izy fa izay no afantaran'ny olona rehetra hoe mpianatra Kristy izay azafady zanako tsy safidiko ny ampiainanao amin'izao fiainana izao fa tsy manan-tsafidy dia tia amoron-dalana no andraisako anao ety ny fiainantsika mianaka asa hoe mahandra-pahoviana fa mba tokintsika fa raha mbola izy koa ny farany tsy ho voana ny fanantenantsika mbola ho avy ilay maraina vaovao antsika mianaka any aza mifanarakaraka mba mangataka tompoko misaotra madama misaotra ohatrin'iny omeo tiako be morovo ndao rangamba ho zaraina hividianana kompoze misy rono sady mahazo mihitsy iny mba itany irimy manampitamby olona rehefa misy tedidavina lasa mba mitadika ora mahay aza tao an'io mokiza fa tsy tata sy mama mivatsy ve reto mampalahelo reto izy tena hoe izao mihitsy ve no niafaran'ny fiaina lasa mpangata nefa koa mila faizina kely ireo ka za mantsy mino fa avy amin'ireo mihitsy ny tsy nahitana ambadiko aiza koa no isy fiainan'olona io vavetivety eo fa nasalamban'olona ny asan'izy mivady nefa vetivety eo dia tomobila aza nananana na olona tsy mieritreritra aza ve tsy ahahany zavatra natao fa inona reto ataony miady an'ilay vola arivo ndraso atonteny mialany ianao vetsoko vonjeo eo manao ankeriny fotsiny tanao kely avo ialeto fa ino nreto ataonareo mivady ravinantro vonjeo re zay fa mila tsy ho vitatsony ty ka nareo ane sarotra apiny efa nitena hoe lazao ao aza misy amin'ny vatsy dia apiko nareo namidiny le rangah io tamin'ny mpanan-kareny vatsy le raha mateo io sy ny fitiavam-bola mihitsy ny tena fositry ahoana velominareo efa nitenane zay aiza amin'izay le vola aza mivadika amin'ny fanekena rangatya tsy mendrika ny oray aman-dreny nareo tsakotsako olo mivokatriny adalanareo Mampalahelo izany tantarany izany
mba tena ratsy fanahy koa izany dadako izany a. Tena vita venona na irantsika. Hitandry tsy fantatro hoe izy ve sa tsy izy ny dadandry, satria mantsy a ndray andro izay izy ny teny tamiko hoe kibo efa ho 5 volana ve hono ny kiboko nefany izay vao 3 volana niaraka. Dia ahoana koa izany ry neny? Dia raha tsy izany ny dadako dia izy? Tsy fantatro akia, hatramin'izao maizina amiko neny lasako e. Eny ô, maizina amineny moa izany fa mazava amin'ny Jesao. Jesao no mahalala hoe izy neny. Dia hivavakintsika mba hampafantarin'i Jesao aneny izany indray androany. Eny akia, sofa teo ndry, fa soavana be ho an'ny neny ny fananana ndry, fa na dia mbola kely azy ndry a, ery lehibe ho an'ny neny. Atotra kely ery? Eto foana ho an'ny neny. Saotra sombinaiko a, neny koa eto foana ho an'ny mity a. Dia Jesao eto foana ho antsika sy neny. Tena sao dia mba efa tsarariny loatra kosa ity mampifilafily ity e. Ohatra mifandany zara fotsiny a. Efa oviana ve rangano vita ny fianaranao nefa mbola tsisy resaka ihany le izy hatramin'izao. Ahoana le raharaha e? Ka zary ty vao tendry asan'ny tanako nefa ianao eto miasa. Dia ahoana? Raha ivaditsika dia hisara toerana izany, sa afoinao ny asanao aty dia anaraka na any ianao? Tena marina ve izany? Inona moa ny antony andingako anao amin'izany e? Tsy le dia ahoana izany? Mijanona rangady andao to le raharaha fa veloka anie ianao e. Aza mirediredy. Fa tsy hoe raha tafafindra miaraka amiko an-tanà iao dia ataondra raha tsika. Ka orinasako ange ty e. Eny e, ao ary fa hivezivezy eo tsy maninona e. Tsy tiako izany. Tsy te hitaiza rery aho. Sady tsy maintsy isolana foana izany. Amin'ny herinandro aho no mandeha ao fa mitsodrananao ahita izay anjaranao e. Veloma ianao. Santatra. Le tsy ekeko kosa izany a. Fa inona daholo ary ty e? Lasa koa santatra. Tena mitanteraha mihitsy le teny ny marina. Isaraka amiko hono izy. Izany kosa ve rangady rariny. Tsy niady tsy naninona nefa isaraka ve? Todiny nataoko amin'ny vatsy rangahy izao a. Tahak'izay vatsy ihany ny kolokoloana. Raha fantatro izao no fitrangan-drara. Nefa ve moa ataoko ahoana ny hitaizany zanadrafy? Tena kivy ah! Tsy hitako izay atao. Ohatra izao foana ve rangahy ny fiainako? Fa olom-boozina ve zaho e? Leo be rangahy, tena leo ah! Tonga ty an-tanà any aty. Aleo amin'ny herinandro mihitsy aho vao andeha hiasa fa tena vizaka izany. Akaina tsara aloha. Njaka. Dia tena foky ve izy? Andriamanitra rangano tokony ekena mihoatra nohon'ny olona. Tena fantatro hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny fiarahanay. Satria tena efa hitako mibaribary nampahafantarin'ny tompo ahy mihitsy fa mbola tsy an'ny tompo izy. Hoy ny tompo hoe aza mety asiana zokatsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Mino fa rehefa voninahiny no sitrapon'ny tompo dia anjara ny sisa. Izy efa nanamboatra tsara lavitra ho azoko antoka fa izy no hanome izay tsara ho anjara ka amin'ny fotoanany. Ny asa sy ny fampona aloha no efa tohana.
ty angamba zany lehibe anay vaovao zany mbola tovavy kely. Salama daholo tompoko. Salama tompoko. Fivoriana vetivety eny tompoko. Mariky ny fifalika amin'izao fanomboa fiaraha-miasa antsika izao dia misy fety rahantsika mifaly raha pizza. Misaotra sefa tena marina zany. Zay manambady dia afaka mitondra vady. Tsy te aheno an'izany feo za mihitsy mba aiza re izay vadiko izay ry tompo hoe tena tapaka rangany efitra fa hotereko tatasineny ilaza izay nanaovany any vatsy mino fa fantatra ireo tsara mihitsy zany. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ary ny fetintsika androany dia samy mifaly atao izay mety fa ao amin'ny tompo rery ihany mahafinaritra ty sy vaovao ty ka tena kristiana izy maromaro ny tahaka azy. Ahoana misy etahiry manaja anao sefa ary aizy madama no mandeha rery sa tsy afaka way azafady fa tsy fantatro mahereza tsy maty izy akory ka izay eritreretiny tale izay ka ianao misentoko tantara lavabe re izany taleha ny azoko amin'ny tinana azy fotsiny dia tsy hita izay nalehany nandao tokantrano zany ka tena aleo aloha ijanona any izany resaka izany taleha mampisokatra ny ratrapoko indray. Azafady re nefa tsarovy izy olombelona mety mandao fa Andriamanitra tsy mandao anao zany ary afaka miasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sainao izy fa matiky azy zay tahiry misaotra betsaka taleha. Ahoana ky? Nahita mofo tery amin'ny fanaripako tery sady ngeza be afaka mizara tsara ho antsika sineny ty. Maloto angeky izy zany tsy mampiova ny tsirony io neny na maloto aza mofo foana ny naran'io akipifitsy masone minana azy dia ny tsirony anony fa tsy mahita ny lotony zany neny tiany aneny dia tiany na hoana ky ho andry daholo fa sao dia anao ndria neny anie afaka miafy tsy mety zany neny za tsy mihinana raha tsy mihinana neny ho ary fa ihinana ivavaka aloha tsika Jesosy misaotra anao izay sy nefa nataonao mahita mofo indray androany mino izay efa manaraka ataonao mahita vary sy laoka matsiro be amen mazotoa neny fa manino neny mitomany tsy maninona ka azotondry nona randrangaty saminona fa aza mitabataby nde manokona rano dia iny sotrona ataoko amin'iny sa mivolondohanao ny saribao azao tsy misy ianao zao ny lava tsara mahamasaka azy ny teny an'izany any ianao andao io volonao io na mitsiky misy mividy ange hony io sady lafo Andray nde tedaviny le rangaty hosola zany tsy aleo ve sola tozay tsy mihinan-kany se ahoana tokoa reny atao andao tedavo zay afaka mividy an'io sy manenina amedy io aleo aveo fa te atory be sambatra ianao mahita tory eo anatin'ny any hoanana fa mba mafo koa aloha no ilay vinantonao iny aiza ve dia efa hitan'izao tsika fa maty ny any hoanana dia tsy mba omeny na ariary zato zakany lalitra azy nefa mba mitony tena ho kristianina ka ireny kosa ary nanaovantsika azy ka no rariny azy sady saza antsika koa zao le raha matoy koa ve vao maika manisy sirandray
aizany aty ô jereo zany olon zany fa za mangofotra ny loaliko e tsy tafatsangany etotrony ah. Mitovy ihany tsika zenao va za mifanirakiraka. Ody ô le raha matotiky koa le rehetra. Ay ve ravinandro taloha e. Manao any dada? Salama fa marariny tsy fampitsakafo ny kibo e. Afaka mandroso ve? Aleo eto tokotany any no miresaka ka. Aiza akory dada? Manao any neny? Manao ahoana? Atray, fa dia inona loatra ny nahazo andreto e. Pahabangona tsisy nenenona tsony ato an-tranony. Rovitsy io zany mba fandrinany miampy amin'ny raha lofotra be io. Tovariana be nenao zany e. Zao re sisanako miandry le olona hividy an-trano ty zay sisa dia hialato. Dia aiza indray nipetraka? Eny amoron-dalany. Sao a? Lazao amin'ny marina mikasika amin'ny vatsy a. Dia alaiko hipetraka any amiko nareo. Karakaraiko tsara sady misakafo tsara ihany koa. La zao ramatoa, enao ve tsy efa leo an'izao fiainan'izao e? Manena raha lazainao e. Aza loasanareo fanilikeo fa mbola maika hiasa ane za io e. Ade tsy ho tezitra aminay ve se raha ohatra ka lazainay ny tena mariny? Ny fahalalako ny marina ny tena zava-dehibe amiko e. Lazao fa tsy maninona. Mifona sezay a. Nety ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Any ka ny fiainan'ny zanakay ny nataonay sorona. Aiza dia latsaina tsondry zay vefa milanja ny vokatry ny nataonay zay zao a. Aza miodikodina rehefa tonga dia lazao e. Tsy zany sefa nisy tovolahy-panan-karen'izay a. Efa nitsiriritra ny vatry fatsiny ely io tovolahy io fa ny lavo amin'ny foana. Enao moa zany ny tena ny safidiny. Saingy tsy namelany tovolahy io mihitsy izy. Zay mivady ny tambazany volabe mba ahafahany mahazo any vatsy. Tena volabe tokoa aloha no nomeny anay e. Zay ny nampiova amin'ny fiainanay ohatrandreny. Saingy vatsy tsy nanaiky hatramin'ny farany fananaja anao. Dia indray andro nitadiavana hevitra izy. Nasiana fampatoriana ny sakafony. Rehefa rendrika izy, tamin'iny nanararotany njaka nitondra azy ankeriny. Zay ny tsy nahitany sy azy tsony. Andray dada sy neny? Dia vitanareo ve? Tena naneny zay anako. Mifona re. Aiza misy ny tovolahy io fa aliako any angalako ny vadiko. Na hitondrako polisy aza. Tena tsy hitanay anaka. Tamin'io ny farany nahitanay azy ane. Na ny pisiny aza efa novaingy amba. Ndao nareo any amiko nipetraka e. Ekeko hoe ratsy ny vitanareo tamiko fa ny tompony efa niteny hoe valioso ny ratsy. Raha izay mamaly ny ratsy. Fa raha noana ny vavalonao izy dia omeo hanina. Raha mangetaheta omeo rano sotrony. Mba haiko ihany ane ny toy an'izany. Fa raha manao zany ianao dia anambatra vainafo eo andohany. Efa vainafo mandoro anay zao mahazo anay zao rery. Tahiry eo. Misaotra anaka. Izary a. Zay foana ny fanontaniana miodikodina ato an-dohako. Tena maizina amiko ny zavatra rehetra. Mba miezaka ihany mamerina ny lasako fa tsisy fahatsiarovana tsaroko mihitsy e. Ny azoko antoka nefa dia Jesosy mahalala amin'ny antsipiriany ka mahafantatra hoe iza. Ary mino aho fa mbola ho ampahafantariny azy any ray androany. Rehefa amin'ny fotoanany fa zaho aloha iainako ampifaliana izay fiainana tolotry ny tompoana mafy aza. Manefa izy, manamboatra, mamola vola, mandratsana ihany koa. Satria tia no tahaka ny voaloboka tsara anehoan'ny voninahiny. Ampy aza e, tena ampy ny fahasoavany. Afaka mifaly anaty ao anatin'ny aty mangotraka aza. Satria tsy any ato fa azo tompo. Ny finoko sy ny fahatokiako dia ao amin'ny rery ihany.
aza miala ary fa enoa ny toy any tantarako e. Iza dia mipeny ny antany ritso